marina mialana rehefa rendrika. Ity fitondrana rajoelay ity zany no fitondrana tena mihevitra ny malagasy ho tondrombelona, fitondrana tsy menatry ny mandainga, ary fitondrana mihevitra fa fetsy sy manam-pahaizana indrindra. Raha mbola samy fitondrana nisy teto hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena izay, na dia efa hita miharihary izao aza fa diso dia mbola mahita ialana bala sy olana ihany. Izy aloha dia fitondrana tsy naman'izay tratra, tsy mahagaga raha manjaka ny kolikoly hatreny fotony satria avy any ambony ny ohatra. Hoy ny fiteny, zary fotom-pisainana sa fomba fiasa ao an-dapa-ngamba ilay hoe samy manao, fa izay tratra dia tsy namanay. Raha indra raha momba ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika izay naoraka tamin'ity herinandro ity dia azo antoka tanteraka fa raha naomby ilay fifampirarahana dia idedaka ilay kely fa izy no tompony amin'ny fifampirarahana ka nahazo tombony firenena. Saingy tratra moa ilay afera ka de nanda ingapetera hoe tsy namany aho. Ny arantsika nahita ny teny mita valikafatra miantefa mivantana tamin-dramatota leny kabinetra izay tratra farany ny hoe tsy misy idiranay izay nataony tany, dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa rehefa tratra ve ny fanao dia tsy namany, ary miala ve ny mahataleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika azy raha toka miala sasatra. Tsy mpampianatra etsony ve ny mpampianatra eto Madagasikara rehefa fotoam-piala sasatra ny mpianatra. Tahaka izany mantsy ny filazana nataon'ny mpitondra momba ity raharaha ity. Dia hoy ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina hoe raha ilaza hoe ka izy nandeha miala sasatra, fa nga moa rehefa miala sasatra dia miala le kasikety le andraikitra. Ohatran'izany daholo be tsika hoe rehefa mandeha miala sasatra nareo dia tsy mpanao gazety ianareo fa tena mpiala sasatra tsotra fotsiny. Ny andraikitra eo foana zara mbola ao marinina zay fahamarinana zay fa dia hoe tsy passeport tsotra ny nandehanany fa passeport de service na tsy haiko na passeport diplomatique tsy fantatro koa. Ka dika zany ange zany dia zao misy mahafantatra ange zany ao anatin'ireny hoe inona ny antony alehany any. Za tsy hiditra amin'ny tsipria aloha za fa zay zavatra angeza be fotsiny dia le hoe aiza ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly eo anatrehany zao fandehana raha-pirenena zao, ary maninona ny amin'izao fotoana zao no isiny reny zavatra ireny. Reny ve zany dia taratra fa tena efa ohatran'izay mihitsy ny fomba fiasa tao fa iny lay fiteninareo fotsiny matetika le hoe iny le zavatra ray miseho zay mampiseho fondamosina dia be dia be ny zavatra ohatran'ireny. Menatra tonga amin'ilay fiteninareo tena mampisitrika any ambany latabatra le izy satria rehefa mijery ianareo dia ny gazety rehetra manerana zao tontolo zao international dia niresaka an'le izy daholo. Reo televisionna lehibe dia miresaka an'le izy daholo. Fantatry ny mpitondra tsara ny nataony sy ny antondihany fa rehefa tratra ny nafeniny dia tsy namany izahay ary tsy misy idiranay izay nataony tany. Mazava mantsy fa raha raha-mpanjakanana le an-tany satria asa ho atao eto Madagasikara no resaka. Raha ny vaovao ihany koa dia passeport fitondra rehefa mitahiraka ilay miloko maitso no nentin-dramatota leny kabinetra nivoaka any Madagasikara ny 10 Aogosta 2024 tamin'ny 2 ora sy 10 minitra. Nandeha tamin'ny zotra kompania mpitaterana Air France ho an'ny AF 935 ny azony serana ny Charles de Gaulle any Paris. Tsy adinkevitra intsony arak'izany fa iraky ny fanjakana malagasy ny tenany, saingy ataony fomba rehetra toy ny mahazatra anadiovantena. Ny andro ny alakamisy ny samborana Andriamatota le tany Londres dia efa nampafantatra ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy ny gouvernemanta Britanika araky ny vaovao azo, saingy ny alatsinainy vao nanakambara ny fanjakana rehefa tsy takona afenina intsony ilay resaka raha ny elipatrana tamin'ny tambajotra serasera. Azo antoka tanteraka fa tsy tonga ho azy ny fampanginan'ireo io raharaha io tao anatiny andro maromaro dia ho iatrany ny fanazavana hoe ny tika zany dia misy kolokolo avo leta mihitsy zany ataon'ity fitondram-panjakana ity ary porofony toaka amin'ny tendany reny hoe io iraka manokana dia tratra ary le malagasy mihitsy le vahoaka malagasy le firenena mihitsy no afa-baraka
am'izao zavatra izao. Hitasika fa resaka arenak'ebony tany le izy, misy commission ao alaina ho an'ny mpitondra de zany ve mbola atao ho an'ny vahoaka efa fadilanovana tahaka izao ny vahoaka de mbola voapirofo indray zany a fa tena hoe sady tsy mahay mitantana le fitondrana tsy mahay mijery ny laram-pahamehana no mbola zavatra mamafady kolokolo oatra zao zany a no atao. Efa ela nandeha ny fampirarana taty Madagasikara raha ny fantatra ka nahatonga ny orinasa itory nanaovana fitaka sy velam-pandrika tany ivelany satria iarahany maro mahafantatra ilay fanjakana malagasy. Kolokolo raha teo no resaketo ka naleo ny iray orinasa nampiakarina avoavo kokoa ny raharaha tany Londres no nisamborana any Romy Andrianasoa. Tsy ho tanisaina intsony ny karazana kolokolo sy fanodikodinana volam-bahoaka nataony ity fitondrana ity. Izany tsy nandre ary izany tsy nahafantatra izany teto raha tsy resaka ilay volamena ny vadika vita ao amin'ny ministera fotsiny. Ny volamena teo amin'ny 70 kilao nanjavona na hatramin'ny bianco aza rehefa manao tatitra dia milaza fa ny vola any amin'ny ministera no tena ahitana kolikoly. Tsy midika ve izany fa efa fomba fanaon'ireo ao andapa izao zava-misy izao fa samy modigisa fotsiny rehefa misy tratra. Ireo asarobidin'ilay député tratra tany amin'ny fahatra lotriny ohatra dia izay tsy nanota taminareo no oka torabato azy no valiny. Izany ve dia ilazana amin'ny malagasy fa madio ny fanjakana sy ny mpitondra ankehitriny momba ity raharaha ity dia ho iatrany ny fanazavana hoe manala baraka ny firenentsika ary manala baraka le tandrazana iombonana satria dia voatontonona foana lay firenena. Ny zavatra azo ambara nefa sy lesina tsoana ao anatina toe-javatra ohatran'ireny dia tsotra hoe ampy angam'izay dia mba tokony iova fanao sy iova famindra amin'izay. Ny antony masy dia tsotra maro ny malagasy indrindrindra fa mampiasa madinika mitaraina amin'ny fitondrany ny vahiny izay mampiasa vola eto. Kanefa maro ihany koa ary tsy vitsy ny vahiny mampiasa vola eto mitaraina amin'ny ataony manam-pahefana sy ny tompona andraikitra samihafa eto amin'ny firenena. Ka za mahita hoe lesona reny ary tokony hanovana ny fomba fanao sy ny fomba hafamindra. Be dia be ny vazaha mampiasa vola eto mitaraina amin'ny fitakiana vola ataon'ny mpitondra. Dia maro be ihany koa nefa ny mpiasa malagasy mitaraina amin'ny traitement ataon'ny vazaha mpampiasa. Ka matoa le vazaha manao ny tsy fanao ary manao fitondrana miopampana amin'ny mpiasa malagasy dia misy zavatra atokisany ao dia ny inona fiarovan'ny mpitondra azy, maninona le mpitondra ny miaro azy manokana. Ka reny dia tranga zay niseho masoandro fa fanao na pratika efa nisy teto amin'ny firenena naharitra be reny rehefa dinihana ny tantara ary enona ny fitaraina ny olona samihafa. Manampy izany ihany koa navoaka ilay mpanao gazety ny tsoponenana any ivelany tao amin'ny rindrina momba ny vola saika navoaka mitentina 12 miliara asa tsy natao na hoe travaux fictifs momba nasary tany amin'ny plan minier par satellite any Madamininy. Nogadraina moa ity mpanao gazety rehefa maharaka ny mikimaka rehetra saika ho atao. Mety mionona sain'ny malagasy amin'ny raharaha Jamfiel ity fa tsy mionona kosa ry zareo Britanika fa andefa mpanao fanadiadiana aty Madagasikara momba izao raharaha izao. Betsaka ny opetera eto raha izao fomba fialana bala dia ny melo izao dia mipetraka ny fanontaniana hoe i Romy ve zany no tratra farany? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?